olo am'izay pejy mbavoan'ny fahasalamana zay dia totosa tolakandro io ny fivoriana ny arahandreo paramédicaux isan'ny lehibe indrindra na vohitra tamin'izany ny fametrahana ny rafitra cercle mixte de réflexion pour la revalorisation des paramédicaux à Madagascar. Natsapa tokoa ny paramédicaux fa natao anjorom-balaka mandringa ny sihatra ny fahasalamam-bahoaka. Nanapa-kevitra ny ametraka ny rafitra antsoina hoe cercle mixte de la réflexion pour la revalorisation des paramédicaux à Madagascar ireo paramédicaux. Io ny tapaka tao reny fivoriana izay nitototsain'izy ireo tetsy amin'ny lepaviatanina renina. Nisy tokoa ny olana ka nahatonga ireo paramédicaux hatsiary tena ho voailika eo amin'ny hisehatry ny fahasalamam-bahoaka. Ny antony mahatonga an'izao fampivondronana ny mpisehatra rehetra amin'ny paramédical zao dia mahatsapa izy ireo fa manjary nailikilika natao ankilabao tamin'ny fananganana nanao ny fanolorana ny programme national unique izay ho ampiarina amin'ny troisième année de licence, deuxième année de licence, première année de licence amin'ity taona ity. Dikan'izany misy adihevitra be dehibe tokony apetraka ao anatin'ny programme national unique io fa rehefa tena mandinika izahay dia sady tsy afaka anofanana paramède hiasa ao an'i Madagasikara ny io any ivelany io programme io mampisy adihevitra be koa ny hoe tsy handray anjara amin'ny examen national unique ny école paramédicale publique kanefa programme national unique no atao. Araka ny nambarin'Andriamatoa Roland Albert Razanadrakototrany dia nisy ny sosikevitra ny voatra nandritra ity fivorian'ny paramédicaux ity ary nisongadina tamin'izany ny tokony isian'ny fanatsarana io fandarana asa miteraka resabe izay voalaza itseloha io satria miakina amin'izy io tokoa ny hoavin'ny resaka fahasalamam-bahoaka eto Madagasikara. Milazany mbola anao tatitra amiandalana mikasika ny fivoaran'ny raha ihany ny paramédicaux.